ny tantara eto amin'ny Rdb. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tranomainty na Androvalolo. Nosoratan'i HAMY Randriamihaja. Ovelominy Rakoto, Sinaizy, miaraka amin'ny Anjarliva, Vantsoa. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy olosoa. Fara samy trano ito amin'ny manodidina koa ty trano itoeranay menakavy kely ty ka manoatra no reny rova kely reny. Voafefy tambony manodidina sady avo. Misy dobo feno trondrony ao atsimo. Feno zaridaina sy seza ny tokotany manoloana ny trano. Mety tsara hipetrapetrahana sy akanaina rehefa reraka iny. Ny ao atsinana trano feno voankazo, ary ny ao avaratra feno karazan-kazo. Raha vao maraina moa ny andro dia ny feom-borokely misioka no mozika malefaka mampitony ny saina. Ny efitra maro dia maro azo isafidianana, izay tiana toriana, izay tiana hinanana. Sambatra mihitsy aloha zahay fa ny mahavariana kely dia ty izy tsy nisy nipetraka nandritra ny taona maroko. Ny olona manodidina koa moa rehefa anontaniana dia tsy mamalina ray aza fa ohatry ny mandosondositra izany. Lozako miasa saina eto fotsiny fa ndeha no raharaha fa me atoandro ihany ty ny andro. Fa nakaiza moa nambin'izay. Nambinina! To tsy misy mamaly. Fa nakaiza koa ary ny zazy iny. Dia hitady azy manerana ny trano ve? Ny raharaha koa efa mila hifanisa amin'ny volondohako mihitsy. Ny fitadiavana azy koa mbola ho raharaha. Tena hiteny amin'ny toko mihitsy ny mba hitadiavanay mpiasa fa tsy lasa tsony ty ka tena tsy arako tsony. Injehana ny atsy, atao ny aroa. Nambinina! Avy aty aloha ianao aingany. Nambinina! Ianao moa tsy azo tenenina. Manina ny dakanao mafy tahaka izany ny varavarany. Raha simby io ngambo io dia ataony dada. Midira ty ianao e. Aloha jereko andala tsara ho mihitsy fa tsy. Ondray. Ary to tsy ato akory izy. Lasa ny afina ny efitra hafa any angamba. Manoatra rangah noho ny zazakelyko. Mampite hidaroka tsy. Ndray nefa kizitina sarotiny ery raha vao tenenina ny zanany. Hojereko any efitranony any ary ho teneniko kely fa tena mandreraka mihitsy zao ka.
tombola matory sa mody matory nambinina mifazy ianao fa za eo ianao mody matory eo mifazy ahoanarineny zay nge tsy mianatra manina koa ary amin'ny foaziny sahady tena vozao tairiko zao nambinina vo ny fora zao fijeriko azy zao andry de iza zany ny miazakazaka sy ny mety ao andala tsara to hafa mitsangana ianao teo de andao ampio neny ianao raha fa tsy lozanao matory eo efa toandro be ngeny ny andro ka ny olona verangamba matory makaina de tsy averan'neniko aza manao ka mivavy eo moa ao verena efa mifolo zao aingana manampy any neny manao rarana an-dakozia kosy mandehana fa ho avy tena misy zavatra hafahafa mitranga atao amintsika ato koa ny zavatra hafahafa hitranga ato zany sara sainao angamba nefa tsy mitombona na reraka manora raha ianao ko de lasa mamorona an'izao zavatra hafa rehetra zao ny eritreritro de za ndray ngery dada mifoazo vo maraina tao ireo zany izy sady amin'izay izy mitabataba ohatran'ireny nisy iny ireny aza be filaza eo koa ianao andro efa mifiromaraina maraina manginonareo mianaka fa tsy tsara ny adinareo to ka makaina zao no mety amiko de nareo mianaka koa mandehana any ambadika any ny fanazava aloha za mihitsy ry dada nenne mantsy za foana lazay fa manao ny tsy mety ato an-trano ka za kosa aloha tsy andany rora aminao za zany vizana amin'ny fanaovana raharako mbola andeha andany hery sy rora aminao ihany raha endry ianao de mandehana manidiny varavarana rehetra fa miditra no moka za indray raha be faniraka ianao moa de tsy azo irahana mihitsy mandehana re ataovy zay mpanaovineny ianao sy dadako fa zao tokory sara so de mba tokony aka mpanampy anao fanaovana raharaha atao trano ary tsika ohatrany hitako misolo teny amin'ny endrika mantsy ny areranako za zao tena saika androso an'izany sosikevitra zany aminao mihitsiko anao moa teny tonga aloha de aizy tsika anao hita manatona an'ireny azansy efa mamolavola olona hiasa trano reny ka reny ve tsy lafo be ny karama amin'ireny kana lafo be aza maninony reny mpiasa miasa mafy sy biasa indrindra nefa mikarama vary masaka everinao moa ry sara fa hoe mora mahazo azy reny misy ny fo vao mangirany ratsy ary tsy matory raha tsy misasaka ny alina ny tsy fakasitrahana ny zavabita sy ny fanambanimbaniana azy ireo ataon'ny mpampiasa moa zany mangany fotsiny eny mijaly nge reny olonireny saingy tsy miteny izy noho ny tsy fananany ny retany eo aminao anompony anareo menakafy raha ohatranao aloha ny mpampiasa rehetra de hiadana ny mpiasa trano za nge tsy miteny hoe ampiadaniny izy ireo fa mba jerena ihany koa ny lafa ny mahaolona ka tsika mpampiasa mieritreritra foana fa hoe volanao tsika ny mialaka zay tiatsika ataonao ataoko ianao koa be resaka zany izy eo rehefa ny tsika tsy ataontsika ohatr'izany ny tiako zao de manafatra ankizy vavy any ambany vohatra no ambakaina omena 3 ariary de faly nefa ny asa miandro tsy araky nena manararoatra ny fantrany amin'ny koa tsy izy ny mandray ny karama fa mbola amelona ny ray aman-dreniny aleo hijanona any zany resaka fangalana mpanampy zany ka ohatra ny ampifanditra tsika eo raha ohatra ka ho tohizana tsika anga mifanditra za mba miteny ny zava-misy hitako tsy tiako ange mantsy ry sarara hoe anao an'izany ianao anandeha volona fa zay tianao angalana ange tsy olana tsy maninona mihitsy tsetsatetsa tsy aritra ihany mantsy ny ainy ka tsy maintsy nambarako so ampitodika ny sain'ny olona mampiasa olona ohatranony
fofo amin'ny 12 sasany alina. Inona koa raha nataitra tampoka teo? Hoay, tena misy rivotra mifofofofo koa zany. Nisy tsy vohidiny nambinina ary ve ny varavarana no mifofofofo be ohatran'izany ny rivotra? Aloha jereko any ka. Toko ty matory be tsy mary izy ambonin'ny taniko. Andrehitra jiro aho aloha. So ihany ny interrupteur fa takarina kely fotsiny. Patray, fahaizako ary zany interrupteur zany. Ndre, ohatrany hoe nisy namindra. Nefa dia eto akaiky ny loham-pandriana no misy azy. Nafindra ny toko ve? Sa so dia nitsoahany fa nisy court-circuit. Nefa vita tsy nanaitra izy. Lampe de poche zany no arehetrako. Aiza moa izy teo? Ato amin'ny elan'elan'ondana ato ny tokony misy azy. Zay fa tsapako ka. Aloha ampiretina amin'izay dia mitsangana eto ambony fandriana eto. Aloha tsy ho azoko toka fa sao dia reraka koa izy ka. Ozay, ary le interrupteur aza tsy nidika tamin'ny toeranko. Nefa nge dia tena tsy voatsapako mihitsy izy teo e. Vonoina indray zany ty dia nijiro no ampiretinako. Na izany aza entana ihany ka. Tonga dia arehitro daholo na ny any an-dala tsara aza. So ihany fa ato amin'ny efitranonay mivady avokoa ny interrupteur rehetra. Mitsangana amin'izay kiry sarahany hidi varavarana fa tsy. Mifofofofo be mantsy izany rivotra izany. Fahaizako nefa izany varavarana mivoa mampiditra rivotra izany. Ohatray, tapaka indray koa ny jiro. Mandreraka koa izy izany ka. Dia arehitra indray izany ianao ny lampoko. Oay, ohatrany hoe misy manaraka ve? Maheno famindran'olo-kafa aoriana koa aho mantsy. Andriamanitro, dia sanatria ve ka misy olona tafiditra ato trano ato? Herika tamiko arangady ho hitako eo hoe iza zay alehany any alehany. To tsy misy olona. Nefa nge dia tena oay. Ary iza koa ry ambadiky ny rideau ry. Tena olona io. Ary avy eo zany le rivotra no miditrako. Mitopatopa le rideau. Matahotra. Andriamanitro, to vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosin-drà. Tsy migevana. Zamanatona aty ianao e. Matahotra. Aza chaine, ndaina e. Sara, misy zavatra midoboka ny andala tsara ny fa areto kely ny jiro e. Ohatry, fa aiza koa Sara e. Aza hita ka izy no maizina be tsy fakaitanako atoko. Raso, aiza moa ny telefoniko teo. Tika, ny jiro nito no rehetra dia hijery azy so dia sana tika izy ary le reko nidoboka teo e. Sara, aiza ianao e? Dia koa tsy mahatsinjo lavitra le lampy amin'ny telefona kosa. Andriamanitro, toa ny vadiko ry mitsirary. Hoeny engana aloha hamonjy azy so dia sanatrika. Sara, maninona ianao e? Nambinina! Tady zany miantsoantso zany. Fa misy inona? Nambinina! Ho avy re ary dada. Ohatrany hoe ho andala tsara dada miantso.
Fa maninona ry ianao dia manitro fa naninona ty vadiko ty mivandravandra be ny masony sady mitaramena mivoaka faroratra fotsifotsy be ny vavany taso lasa tsapaina fitepo ny fony mbola mitepoka oe fananeniny dada io mivandravandra be dia amin'izay ndray mivoaka zavatra fotsifotsy ny vavany dia tsaiky hoe andao izy bataitsika mianaka ao amin'ny efitra nefa tena godibe mihitsy ny lohalika ka tsy zakako samyrereo avy eo tsika miantso dokotera nisy olona tafiditra tato an-trano alina ka fa ny mahagaga koa nge dia za tsy mba nifoaziny sarà akory raha ny fanamarian'ny dokotera mantsy dia hoe nisy nanakenda mafy izy ka zay ny namena be ny masiny nitendany azy dia mbola misy dia-tanana fa ny mahavariana rehefa nilazainy ny dokotera fa hoe nisy faroratra mivoaka ny vavany dia nilazainy fa mety misy aretina amin'taizany vadiko na zo malasasaina ny dada mandinika neny eo mieritreritra ny teny le dokotera alina ve ho fahady ato izay raha zao no mitoka rety varavarambe sy varavarakely to sarotra vakiny ndreto no misy mahavoafy any ivelany tena olona kendry amona faty mihitsy matoa tsy navelany endra tsy nitarapoka tamin'ny tany saika ka mbota tsy vidiny oe mikofokofoka neny zany io fa taitry nendry dada kay marary be ny tendako aza mbola miteny aloha anao makaina tsara eno mangalaina tsara nenika ka zange tsy maninona fa ny tendako tsapako hoe marary be zany ohatran'ireny hoe nisy nanakendy ireny marary mihitsy zany tendako zany ka toka mba meo rano alozy toko fa maina be ny tendako azafady tiary nambinina ahoana neny mba omeo fitaratra kia azafady ijereko ny tendako fa mahatsapa ho hafahafa ako ka mba misy maratra ny tendako Sara inona ho any zava-nitrangalina fa tena tsy mazava amina mianaka mihitsy ka nahita tara za mety tsy inona reo mianakako aiza le fitaratra ry nambina tirineny Andriamanitro tena misy dia-tanana ny tendako sady amin'izay mangana be saika maty raha hitantarany zava-nesy azo dia tsy ino mihitsy izy mianaka hoe matotoa no hitako sy nanakenda mbola tsy hitantara fa ionona amin'izay fomba filazandro zareo eo fotsiny ka valo azika be nendriky nendra vao nahita ny sariny tena raiky tahotra izy neny nisy olona tafiditra tato an-trano dia mifanena taminao zareo dia nikendaina ianao azy niverindrareo fa hoe maty dia navelany avy eo satria nidoboka be ny fianjeran'ny eny ka nanaitra ny dada dia lasa ry zareo fa tsy mahatondra ninina tena izay tokoa ry anaka tsy hitantara aminareo mianaka ny marina satria fantatro fa tsy inonareo dia naninona koa nefa ianao no tsy nanaitra rehefa naheno zavatra fafy fa tsy nandeha namono teny ohatr'izao ka
Zangeny lehilahy natao iaranareo mianaka e. Sady raha matiny teo koa neny dia tsy manana nentsony a. Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany. Matoko koa tsy nanaitra nareo mianaka dia fantatro fa samy reraka nareo. Ka tsy andeha asa aloha androany fa hijanona iandraina eto e. Aleo nambinina no hijanona fa ianao mandehana miasa sao dia tezitra eo ny lehibe anareo e. Za koa ngeridady efa vakansy. Eny ary dia karakarao tsara ireo reninao iro nambinina. Aza velanao raharaha izy an'io fa ianao no manao an'izany. Saingy aza manao vizana be koa ny zanaka dady. Eny tompoko. Io manarya dia andefa avelako nareo mianaka e. Dia mandehana ataovy ndra raha andriry nambinina dia ataovy matsiro be ny lokatsika. Eny neny a. Hoary amin'le rangary atsimo trano ary rehefa avy eo ka dadarazaka no anarany raha tsy diso a. Eny e, ohatrany tena izay mihitsy. Raha ny fijeriko azy ivelan'izao dia tokony ho 80 taona eo izy. Sady efa ela koa izy no nipetraka teto raha ny fahitako azoko. Anontany azy momba n'ity trano ity hoe izy no nipetraka tato taloha dia naninona tsy nisy nanofa nandritra ny taona maro ity trano ity. Mino aho fa izy mahavaly an'izany fanontaniako izanyko. Raha izao mantsy no mitoy hialatra amin'ny aiko mihitsy. Tompoko dia marina raha tsy feon'le madama mipetraka ao Androvalolo izany. Dia inona nataony ity ka? So dia mba hanontany amiko ny momba ny trano azy. Dia raha izany tokoa dia inona valiko azy io? Ilazany marina sa andainga? Amorona tantara vaovao? Aleo tantaraina aminy angano dia anjara amin'ny sisy. Ampandrosoko izy fa tsy tia henao doaody intsony ny sofiko. Ny feony keo mikarantsana loatrako. Ho avy eo. Manahoana ianao anaka? Manahoana tompoko? Salama ka mandroso anaka. Aza misalasala fa mandroso e. Misaotra indrindra tompoko. Petrapetra ianao anaka. Aza dia manao vahiny be loatra e. Ka inona ary no azoko ataonao e? Tsy izany aho tompoko fa izaho le madama mipetraka ao amin'le Tranomainty fa mba hoe antany anao momba n'io trano ipetrahana io. Efa fantatro ka. Eny ary ka inona no tianao fantarina ary anaka? Ny tantarany re hoe iza nipetraka tao taloha fa naninana ny taonany maro izy io tsy nisy mpanofa nefa nge dia trano mitovy amin'ireny rovo ireny. Raha ny zavatra mitranga amiko mantsy tsy mampino. Eny ovaliako izany fanontanianao izany fa ny tiako fantatranaka dia nanao fanadihadiana tsara ve nareo talohany nanofanana io trano io ka? Tsy dia nanam-potoana be loatra izay tompoko nanaovana an'izany. Izay koa moa maika nifindra raha teo e. Sady trano tsara tahaka an'io ve moa isalasalana? Izay izao no tena nahavoanareo koa. Fa nahoana tompoko? Mba fantatrao moa anaka ny anarana iantsonana io tanàna io. Ny fantatro izao dia hoe Tranomainty. Satria izy irery ihany ny trano miloko mainty eto amin'ny manodidina sady somary mitokatokana kely. Izay tokoa aloha ny fiantso azy io e. Fa Androvalolo no anaran'ny toerana misy an'io trano io. Androvalolo? Eno anaka, Androvalolo. Arak'izany anarana izany dia misy lolo ao amin'io tanàna io. Misy lolo?
mba tantara ho aho ery Tadarazaka ny momba ny tanàna io. Eny ariko zao ary anaka ny tantaran'ny tanàna io ka ino tsara. Talohan'ny anamboarana ny tanàna io de fasana ny teo. Zany Fasana lehibe de lehibe tokoa. May Ary tena masidoloka vitsy ny olona sanandalo teny tamin'izany. Kanefa moa tateoriana nanomboka tsy mifankazo tsony ny mpiray fasana. Ka saminaka ny avany. De tsy nisy razana tsony tao saingy mbola enona zavatra fahafa ihany rehefa amin'ny alina. Indrindra moa rehefa dia volana ny andro. Ny nahazendana ny mpiaramonina tamin'izany andro zany anaka de nahasaina mpivady avy any an-drenivohitra ny videotany io na de mbola teo aza le fasana. Zany Tsy nataon'izy ireo sakana tsy ananganana tanàna eo ny resaka natsidiky ny olona tamin'izy mivadika. Narodany zareo ny fasana. De io tanàna miendrika rova mandraka kehitriny io anako. de ahoana ny toy aloha aloha herinandro taoriana ny nahavitana ny trano de nifindra tao izy mianakavy, izany hoe izy mivady de ny zanany efatra mianadary ny mpanampy telo vavy. Samy ny eny avokoa teo ny ray tanàna toy ny miandro zava-doza hitranga. De zava-doza tokoa no nitranga 3 andro taoriana izay anaka. De ino zany zava-doza zany ary Tadarazaka? Maty tao daholo izy rehetra. Andriamanitro. Sady tena nahatsiravina sy nampalahelo ny jery an'ireo faty. Eno tsara. Izy mivady teo ambonin'ny fandriana no hita faty ny boridana. Ny miaratsy ny amin'ity teny ity anaka. Ny filahin'ilay rangaha tsy hita. Ny voamason'ny roa lalina be no sady mangana. Ny lohany ny vadika. Ny an'ilay ramatondray toy ireny noky andainy ireny satria nisy dia tanana namaritra mangana teo amin'ny tendany. Ary ny voaka ny lelany. Mbola mialatsy ny any anaka. Ny fivaviany koa ny voadrana moton'ny fandriana. De toy ny nahazo azy mivady koa ny nahazo ny zanany sy ny mpanampiny. Ary taorinan'izay de tsy nisy olona nipetraka tsony tao, fa de ianareo zao no nandimby andro zareo tao. Zany 3 taona lasa nisy izany tantara mampalahelo zany anako. Tena mahatsiravina izy zany ary Tadarazaka. Loza mihitsy. Tena matahotra sahaty azy zany. De inona reny no ataonay ry Tadarazaka? Ka ny vahaolana anaka de ny fialanareo ao tsy misy atakandro Zany ndrao anaraka hatramin'ny ainareo telo mianako koka de raharako le vadiko ve anaiky an'izany. Andry Voaingana loatra mantsy izay no nifindra tao. Fa nanomboka ao maly no nisy fisemonin-javatra fahafa miatramiko. Ka izao azy raha mbola tianao no velona de reseo lahatra izy. Ianao manao ny fetendiny zao manafinjavatra eo amin'ny tendanao minao fa dian-tanana. Tena dian-tanana tokoa no mamaritra eto amin'ny tendako ry Tadarazaka. Tanao azy zany. Mbola ianao rery zao aloha ny aran'ny fampijaliana raha azoko tsara. Ka izy mianaka nge tsy mino ny sady tsy mahity. Ka mila mialo anareo de misava ny zavadrehetra madama. Ny odilolo manko to tsy andaitra otsoniko. Efa nisy nanandrana nandoro fingotra ihany tao saingy zareo indray nahita faisana tao. Efa nisy mpitondra fiavahana koa tao fa vao teo tokotany de niverina ary vaky nandorotra izy rehetra. Otray, fa nisy ina ry Tadarazaka? Angatsy loha zanaka. Nisy tovavy lava volobe ny akanjo fotsy nisondra hono ny joro teo ambaravarana. Dray. Sady nikikika mafy be. Naharatra vokatry ny fifanosehana mihitsy aza ny sasany tamin'izy ireo ko. Ary aza de mivaloarika takan'io re ianao anako. Tena mampatahotra izy zany. Ny vahaolany de ny fialanareo telo mianakao faran'izay aingana indrindra zay ihany. Zay tokoa angano atao ry Tadarazaka. Eny misotranao tsy nanafina ny zava-misy rakety ny tanàna io fa angatadalana kely aloha tonga anao veloma aty aminao ihany zay telo mianaka rapitso de rapitso ihany. De mahare zanako. Misotra indrindra rery Tadarazaka. Tena tsy tamana ato amin'ity trano ity akia. Marina fa tena tsara izy ity saingy tsy tamana Ka inona nefa tsy mahatamana anao ato ry Sara? Aiza indray tsika nahita trano miavaka kely oatra zao ka matahotra ary toka. Matahotra ny aintsika telo mianaka. Sara, raha nomba an'le mpangalatra hoe nanakendanao tamin'iny mampatahotra anao aka gardien tsika de mivany olana.
dia atao tsara idiko ny trano dia tsisy olona tafiditra ato. Ka tsy zany mihitsy fa ainge. iny Misy zavatra hafahafa ato amin'ity trano ity. ka inona ary mahafahafa eo izy ianao fa ianao nge noatra mbola tsy tena zatra ato e, dia izay mahatonga anao miteny an'izany. Toka, andao atsika hifindra tranoko a. Tsy te ho faty ato ary toka. So dia mba lasa dala ary ty vadiko ty. Aizako tsontsy vitiny io dia mitomany. Sara, fa inona no mahazo anao e? Matahotra toka. Matahotra. Tena matahotra. Ka tsy azoko nge inona ny tena atahoranao e, ha? Le vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosindra. Matory aloha ianao e. Any anaty film horreur misy an'izany aky vady malala koa. Toka, le vehivavy zany ao an-dakozia zany. Ianao aza sary tahotra ohatr'izao ka. Voalavo zao zany fa ny sainao nefa mamorona zavatra tsy misy mihitsiny. Allo jereko any ka. Oely ity. Vaky ny akamaroan'ny vilia ary tena voalavo be mihitsy zany mahatona hitsika nitsy fitoeram-bilitsika. Ny vilany koa reto miparitaka iran'ny lakozia. Gamba tena ny fanenjika tato ry zalahy. Raha azoko elisa aloha tonga dia endasiko velona. Tsy maintsy alaminy reto nefa raha torimasoko efa manakaikiko. Ela be koa toka any an-dakozia ihany ka. Zato efa matahotra. Andriamanitra, zany indray le izy. Ampio Andriamanitra. Io izy io. Io jour be ao ambaravarana io. Tray, mivoraka be ny lohako, malemy ny vatako, tena godro ny lohaliko. Mihetsiketsika daholo ny fanaka, topatopa be daholo ny rideau. Tsy nihevana koa ny fandriana. Io fa manatona. Aza manatona ianao e. Sara, so dia tokony ho any amin'ny dokotera ary tsika e? Nga za marary no entinao any amin'ny dokotera e. Ka tsy marary indray ary ve ianao io e? Jereo nge ny endrikao fa koka ianao koatra mimahay andro manalina izany ko. Efa hoe tsy marary aho a. Sara, zany tsy mila dokotera. Fa ny ilaiko a dia miala ato tsika telo mianaka dia ny mbola tsy tara. Neny a, tena mila makany amin'ny dokotera mihitsy neny. Tanao zany? Tsy hitako misorotra tsoa zao le endriky neny malandilandina sy le takolaka mampite hanongo foana iny nge. Jereo nge zany izy e. Zanakao aza mahita fa niova be mihitsy ianao e. Tsy mila dokotera ho azy za. Ary za koa tsy marary zany fa diso ny fijerinareo mianaka e. So dia mba lasa dala ary ty vadiko ty ry Andriamanitra. Fa inona moa ny olana ary dady raha miala ato sika? Raha hoe izay mahasalama neny, tsy mampalahelo any dady ve mijery azy ohatr'izao e. Ka hiala ato tsika ary dia ho aiza izy nambinina ka. Nga misy trano hitanao anatin'ny adiny iray na adiny roa zany. Sady izy tsika nahita trano tsara ohatran'izao ka. Tsy moramora nge ny mitady trano amin'izao fotoana izao e. Ny mpanera raha teo efa manao ny ataony.
ka aleo izay ataony ihany atao fa fahasalamana eny zava-dehibe. Aza lozanareo mianaka amin'ny famaly eo fa hohanina sakafo sao dia mangatsiaka e. Ohatray nohanino indray ny loka koronambinina dia nafenao hatramin'ny sotro kokoa io indraindry ka raha tsy zazakely tsy ny ari-dadany ianao an'izany ko. Jereo fa sao dia latsaka ao ambany latabatra ao ny sotro. Latsaka ve dia tsy hoeniko ny falatsany. Ianao mihitsy hoe fa zatra misangisangy io ka. Ty re enanana fahazalozanareo mianaka amin'ny fanditra io e. Hita foana izay avy eo. Raha tsy lasany. Lasan'iza? Lasan'iza ka. Tena tsapako ny kely Androvalolo any ka. Rovinary toko vao tonga saina ka hitady trano ka. Raha izao no toko tsy ho ela dia andao ny tany. Aloha pirtrano no sady andrahoana ny sakafo fa noana koa zany ka. Izy mianaka izay efa ho avy. Ny andro koa tia miatoandro ihany ko. Andriamanitro, izay indray matahotra. Misy mamono varavarambe. Eo indray ilay olona manao akanjo fotsy lava be dia miosindra. Ary toa misy antsy lava lela eny an-tanany. Tsia! Aza manatona ianao e. Rineny masaka be ny sakafo fa tena nanona be zay sy dady. Mandehana terany amin'ny efitrano ka tapinao dia misoloa akanjo fa aza manana fahazarana ny hoe akanjo entina mivoaka ihany no tenainy. Dia mba eto any tia kitapiko tia tero amin'ny efitray fa za aloha hipetraka eto amin'ny salon ito hijery tele. Tompoko lasa ary tompoko fa mahazo toa ianao mijery tele. Ary aza manany ihany ianao ronambinina. Tena refina zany ka. Andeho any an-dakozia mihitsy aho hijery an'izay masaka ao ka. Kankana ary ato zany efa manao kilalaka atao kibokato. Ary mba namaly moa izy tamin'ny nambinina nanao ao dia avatra ny koto magingina hafahafa zany. Sara! Ary soe amin'izay ny sakafo tena nony e. Gambola tsy masaka ondro dada ny sakafo? Dia tsy haiko ry anaka fa mandehana jereo an-dakozia ny reninao e. Indray ako. Dada be faniraka be ka. Ay dia mijanona ary eto akaiko eto rehefa tsy nony e. Nonaka. Nona be mihitsy. Neny o? Masaka be ny sakafontsika fa anao izay e. Neny. Mivalapatra be amin'ny tany ary oe mandeha rano lohany. Dada avy ety fa mivalapatra be amin'ny tany eny. Mivalapatra be ao izy. Andriamanitro manina indray ary tia vadiko ty. Ao aloha ianao anaka hijereko azy. Mbola miteko ny vonika. Andao mba taitsika mianako any ambonin'ny fandriana aloha izy. Dia mangina amin'izay aloha fa tsisy zavatra vita ny ranomaso ange ronambininy. Ao ianao mibata ny tongony dia za mibata ety amin'ny lohany. Avy eo tsika miantso dokotera indray e. Misaotranao dokotera fa
raha tsy nisy anao dia efa nilozana izay mianakako. Tena manakavana tokoa manana anao e. Mahavonjy amin'ny andro sarotra ohatr'izao. Dia misondrota voninahitra dokotera, tonga avy amin'ny ambony indrindra. Dia mandrapianao ary dokotera. Dato, io fa mikofokofoko neny. Tena mafezatra be izany ny lohako. Toka nambinina aiza nareo mianaka reto izay ry neny a. Fa manino neny? Aza dia ampiresahana be izy ry nambinina. Tena mbola kely ingeniriny. Miresaka amin'iny ihany ianao rehefa mahazo aina izy. Fa inona ny lazan'ny dokotera ry dada? Niakatra be ny tension dia fanina izy. Dia ny kapoka ary nitatazan'le rindra databatra iny lohany dia izay no nandatra aziko. Nganery dada mba tena ho izay tokoa. Neny a, aiza marary aneny? Sisy faritra marary ihany vatako ry zanako a. Ka manina ary neny? Ny tantara ho amory neny fa miaino aneny a? Vonina iaino azy zany ianao? Ka mahatonga izaho manontany dia vonina ny eny izay lazay neny. Zao ary. Hoe ahoana neny? Mandeha karakarao ny sakafo fa nono ry sy dada. Inona tsondry neny sakafo hiditra amin'eny amin'izao a. Niaza nidy hatramin'ny vavony. Mandehana re nambinina. Neny koa izany. Sady atory kely koa fa tena reraka be. Eny ary. Rehefa avy eo izany. Raha misy zavatra ny tokona na kely aza. Jereo fa ny vary izao mbola eo anaty sahafa io akaiky eo amin'ny fatana io. Azo ny laoka azy aiza. Efa ao anaty vilany ve? Eo hoe jerena. Le laoka tena mety amiko tia nataony neny ity. Chou-fleur. Mino aho fa misy totokena any. Dia ho sakafo atoandro ve reto sao sakafo hariva ary? Raha atoandro efa dila. Ny hariva sany mety. Ny atao aloha ny atao dia ho ity eo ny toyany. Mandeha fa tsy midorozoro. Andriamanitra izao koa izany. Misy olona tafiditra ve ato an-trano? Neny, misy mamonao izay neny. Aiza moa ilay bara-trano iny? Ity anjoro-trano ity ka. Endoko ity dia velesiko amin'ity izay mifanenaniko. Andro mbola tsy maizina io ka aty aminay aty tsy aiza miaina. Dia fanjevo atsikako. Na vehivavy kely aza tsy anaiko mora foana ny androm-bana ny fanananay. Hitsaitsaika hamonjy ny hevitra ny dada sy neny. Tena misy olona mikakakaka izany. Avy atsy amin'ny hevitra misy any neny. Tena aty mihitsy izany. Tonga dia takako ty varavaran'ity dia sy alehany any alehany. Isa, roa, telo. Neny mitsingevana, manao akanjo fotsy miosindra. Hoe sady
miodina lohany no kakakaka voadrany masony sy ny vavany. Andriamanitra, fa ino ty? Oe, mandady amin'ny rindrina mihazo mankaty amiko. Andao anaka, andao ivoaka ato anginy sika. Anginy dada vazaka ty, fa anginy anao anako. Anginy anao, andao. Fononao neny. Anginy anao. Matineniko. Andao aloha anako, tsy maty zany izy. Anginy aloha, anginy anao. Manolo anao e. Anginy anao. Oe, to tsy otrony falasaiza. Nambininy ny varavarakely rehetra ty ambany tsisy midy, ny varavarambe azy ty moa mifomitanatana nefa ny andro efa miariva. Tsoa patoreny moka indray raha izao ka tsy nisy adiny roa akory nandehanako ny vidy fanafody, tsy misy zava-bita ny tato. Ornambinina, fa aiza ianao e? Maninona ny tsy dinao ny varavarana rehetra nefa ny andro efa ariva e. Dia ampirety dolo ny jiro aty ambanitra. Mba hakatony moramora nambininy zao varavarana zao fa aza dia akaratoka mafy ohatr'izany a. Rehefa tsy anao ianao aleo anaovako azy e. Ornambinina, ianao moa tsy azo tenenina. Raha mintsany eo ireo varavaran'ireo dia ianao no saiko manamboatra azy e. Miaminao amanko a. Mba nanao ahoana ary zay sarao ny hevitra hoe aleo izy nijerena avetrany sady anymy azy ny reto fanafody reto fa raha inambinina atao tsy laitra ho tenenina ka aleo fa voaiko moramora ty varavaran'ity sao dia manaitra azy. Darazaka. Ahoana anako? Efa ohatrany dada matoa midy avokoa ny varavarana sady mirehitra ny jiro rehetra ty ambany. Zany mandrehatra ny jiro rehetra ny ambony. Oe. Misy ny anako, misy ny. Ndray nirehatra avokoa ny jiro tany ambony. Ary iza koa io amin'ny varavaran'ny efitrano keo. Iza hoe? Ineny ve io? Tadarazaka, hitanao ve io? Hitako anako, tena hitako io. Alaso aloha e, amafiso ny saina anaka. Amafiso ny saina hoa. Matahotra. Varavarakely avaiza moa zao zany lazima fa ahitana an'ilay olona zany e. Tsy te hiteny aminy afa tsy mahita ninina akory ako. Ary ao koa ve izany dada raha izany? Andoro Tadarazaka heverina any aminao fa tena matahotra. Tena mety le matotoa miandratsika ao. Tsy misy an'izany eo anaka, andaso aloha tsy maintsy miditra ato tsika zay ihany no ataotsika aloha. Anavitra ny renonao tsika ary anafoana ny asan'ny satana manjaka atao n'ity tranomainty ity. Andaso e. Oady o, oady e. Oady tompoko. Aizay olona e. Tadarazaka. Tena matahotra na miditra ao ary. Aza matahotra anao anaka fa efa eto ahy e. Dia ao koa ndrainao hiaro anao e. Amafiso koa ny saina dia mivavaha mafy fa tsy nisy aizina nandresy ny hazavany zany anako. Efa kely ny finoako ka. Ka ny finoana re anaka no tena ilaino ao ianao ty a. Zany fa nisy moa tsika. Saotra.
Inona moa no ataonao aty avelan'ny tirina ambinina nefa ianao no nanidiny trano sa nidina tamin'ny tady teo amin'ny varavarakely ianao ka manontany anao nge za toy lozanao mianahina fotsiny ka azafady ramose tsy zany no mialatsy indrindra tompoko na ny rabanao aza adinoko i dadarazaka moa ka izy indrindra ka mahazo midira ty anao de lasa mamonjy ny efitranonao ary aza mivalo arika eo tena mialatsy indrindra ry dadarazaka fa noeringeleniny amin'ity andro maiziny ty anao anatitra azy atyko ka tsy zany moa fa eny elana tsy indrindra tompoko aleo fa ateriko eny ambavady ianao ry dadarazaka fa zay mianaka mbola iresaka kely ka ndreniko mantsy tsy de salamalama loatrako zany ra nisy nandarany le rangaty ka ny azy ihany nasisiny tsy fantany mantsy fa tandrindronindoza ny vady aman-janany zay dadarazaka mandalo aminao raha-pitso ariva mandra-peona anao mandra-peona anako tsy miteny hoe mitapifia ao ambadiky ny varavara ianao no sady mitomany any amin'ny efitarinao ianao no saiko mandeha ka matahotra ary dada tsy teo any ambony any ka hatramin'izay ianao tsy natahotrako vozonana vao midina tika zao vao hoe matahotra andatsika ifindra-trandro dada ka nifindran'ny aretindreninao koa ianao amin'ity ala ato tika fa inona ny tena olana andronarina misy inona ao misy matoto ato mampisaly anay sineny nidiran'le fanaratsiny eny de niova ny endriny vadika ny lohany de nandady tamin'ny rindrina izy de amono raha tsy nisy amin'ny nambinina salama tsara velo ianao ty nyreninao aza marary eo ambony fandrinako kely neriny ka hoe zao tsy voarebirebinao amin'izany ny lohako ry nambinina tsory amiko hoe taizenao de naniny indrangainina anaty tanao taty tsy mamorona ary dada ary mangina ianao fa reraka be ry soko mena no mitomanitsy mangina ka tonga teo amin'ny vody olo ny varavarana taty ambany de nasaiky nidinao ary nakarapoko mafy rehefa nanidi ny varavarana ianao nyteny anao hoe aza karatoko mafy ohatr'izany ny varavarana zany ndray memezanao ka tsy za zandry dada fa izy le matoto tsy ino maty ianao ry dada raha tsy avy mandevina andao aritsika ho any amin'ny efitranonareo raha ho hitantsika ao neny nahoana moa izy nisoka ka efa tao aminy ary ve dady ny varavarana fotsiny novoaiko moramora de iny dadarazaka nanao odiniko ndao aritsika ho any de amin'izay hitany dada tsara hoe marina ventengo sa tsy marina hoe tsy eo neny fa lasa n'le fanaratsy de milaza aminao ary fa omeko sazenjany ianao raha o ny reninao ndao hoe ikeko daholo zay sazy omeny dadana nidinao nga ivaravarana io teo ry nambinina tsy nanity an'io tsofony rivotra zany de nikatonako vao io fa aza miana any eo ianao ka matahotra nge ary dady ao ianao amako azy ary maizina be tsy ifakahitanako ato fa areto aloha nijery nambinina fa lasa nakaiza ny reninao mino amin'izay dada tsy eo ambony fandriana zao neny orizy mianaka variana binga ianareo mandinika an'io farafara io efa tsy izy io ry dada to tsy maratra na kely aza marary angano zanako no hafahafa sala amin'izany no fiteninao
dia tsy izy ahoana fa tsy azoko. Fa taiza ianao ry Sara? Tany an-dakozia nisotro rano fa nangitahita be. Nareo mianaka tsy nisy azo nantenaina. Talohan'izao ka? Natory. Vo eo any no fo. Enao sy dadarazaka angery nambinina hitako ny voanareo mianaka tato trano e. Dia gaga hoe andeha ho aizy nareo. Hitanao ahoana ry Sara, ha? Za taitra kely iny dia niantso azy nefa izy tsy namaniko. Dia nitsangana teto am-pandriana jereko izy dadarazaka nanao tongotra katoka nivoaka amin'ny vavahady. Misy zavatra tsy mazava amiko mitranga totokatrano katoka. Nambininy ty mivaranontsana mijery endreniny. Sara indray mivandravandra mampatahotra azy. Inary ny tena marina e. Singanea ny dada. Tsy hitan'izay ombana aminay sineny. Ohatriny hoe misy mikosoka lamasika. Mahazo nara-tsy le ka jery any aka akipoko masoko ka azy hafahafa ngesandrano zany. Misy fofona ny sady mahatitidity. Ahiratra ny masoko dia izay alehany any alehany. Andriamanitra fa tao ny ova rano nandroko. Dada! Vonjeo mandeha dada! Nambinina? Aiza ianao zany? Aiza ho Nambinina? Tondosa dada! Vonjeo! Nambinina? Mahakorangaty varavara. Andraso fa tonga dia dakako faran'izay heliko ty. Dada! Zanareo fa lozininy ty lozininy ty. Misondrano vatany Nambinina manontolo. Sady misy fofopaty zany. Sikino aloha ny servetanao fa sikino aloha ny servetanao e. Tena vaka ny saiko mandinika ny zavatra manjoanareo mianak'ireto ka. Ny fanontaniana ny verimberina atao tsaiko sy apetrako aminareo foana dia ny hoe fa misy inony ha? Ka tsy efa ny masonao ve ny mahita e? Ka mahita fa tsy mahampino ange ny zavatra hitako e. Impiry moa zany ho niteny taminao ny findrantsika trano fa tsy nety ianao. Dia izao ny vokany. Ho lasa dala ary mety ho fatiny ato izay mianaka. Moramora aminao no miatrika an'izany hoe misy mandaka mafy ny varavarana, misy rivotra mifofofofo sy ankizy sady miazakazaka. Te ina hoe misy mahatoto ato nefa tsy misy mahatoto mavita mandrangotr'olona sy mandaka varavarana mafy zany. Tsy mahatoto ny fahalalako an'izany fa olombelona nosy ra. Aza maivaninao tokony zavatra manjoanay mianaka. Tsy eo aminao tokoa ny toerana. Mampanantenanareo mianaka fa hijery vahaolana aingana amin'izao manjoanareo izao e. Miasa alina rapitso dia any any mandinika an'izay tokony atao. Dia ilozanao ve izay mianaka? Nefa ny manjoanay ato aza miatra manaina? Ka tsy maintsy io. Ny lehibe nge no mibaiko dia manaraka ny tena ry Sara e. Dia ny fatinay mianaka zany no vataninao raha fatapitso. Aza dia miteniteny foana ohatr' izany. Ka efa zao ve ny manjoanay mianaka dia mbola inona ihany? Tsy asa tsony azy zany e. Eny ary, mifanao velomitsika rapitso.
azo be avady atsinana amin'ity a. Ito manko zao tsy dia lavitra ny lavarangana itsambikinana. Lasoranga aleo mitsambikina amin'izay. Raha tsinika saika ny anjela jerena hoe akaiky ny elanelan'ireo ka alavitra be anyko. Daso hiditra avy hatrany dia ao ambanin'ny tohatra no itapify iandry an'izay tena zava-miseho. Tazako tsara zao zay tranga eto an-dalatsara eto. Ny andro raha teo koa ty dia volana ka miditra ty an-trano ny tarany. Tsy mihidy ny varavarambe. Manao tandrevaka vizy mianaka e. Tena tsy fanono zany ka. Toerana mety hitapifiko tsara eto sady akaiky ny varavarany efitra mivady. Raso hoe mbola ato moa le baranin'iny. Ty eto ka. Anio tsy maintsy hazava amiko ny zava-drehetra hoe iza marina no mampijaly azy mianaka. Raha olombelona moa dia mifampitady tsara mihitsy. Fa raha hoe sanatria matoto moa dia ahoana tokoa zany e. Volon'iza no dorana dia aiza koa nisy fingotra. Zay mitranga eo ranga mitranga atsihana fa lehilahy tena. Firy ary zao e. Amaraika mbe folo alina. Aleo mihainohaino amin'izay ka. Dia mila mivonona tsara ilara toky a. Ady mafy ty atrehan'ity. Ary ave zany rivotra mifofofo zany. Hitapify eto any aloha mandra-pahitako izay mandeha an-dalatsara eo e. Feo avaiza zany. Sisy olona tazako kely akory amin'ny lalatsara. Io fa misy mamono varavarambe sady hainy mampaneno an'ilay varavarana dridroka be. Olombelony ty fa tsy matoto vilivily. Daso izy zany. Tena manao akanjo mainty ambony ambany dia sarotra afantaranako. Iny fa misotra miazo ny varavaran'ny efitra mivady. Manatona ihany akaikikaiky. Zatra ny lalan'ny reniny ty ka fahavaratra avy ny manao tsin-dalana. Hitsaitsaika hivoaka ato ary avy hatrany dia velesiko faran'izayko amin'ity baramininy ity ny lamosiny. Lasao mifarany eto ny fampiororona mivady aman-janako e. Ary sanika fanondrony e. Neny a. Feo an-dady zany eo an-dalatsara ho zany. Nambinina. Vao fa dada ihany ty e. Sara, zay ihany ty rehefa vao a. Tena feo an-dady ary neny a. Fazavahana fa tsy fantatro izay eo ambadika ao e. Mahery ngeny asan'ny satany. Nambinina, vao a fa dada ihany ty. Tena dady zany neny a. Vako ka. Nambinina. Dada. Neny. Nambinina. Ty ary neny a. Matory aloha ianao Sara, matory a. Tena ny vadiko. Tena za ty ka olona nofosora fa tsy matoto e. Neny koa nge kitaitaitra e. Feo an-dady avy dia tsy ho vandraka. Aza manome tsiny azy re anaka. Mafy koa nge manjo azy.
Ary ianao aloha efa mba manahoana zao e? Mbola mangery firy be mifatako ray manontolo. Fa tsisy tsony zany matoto mampijaly anareo mianaka zany e. Ny farany androany ny asa fampirorona anareo mianaka. Sy azoko ry dada. Miara tsy mahazo zany tsika mianakako. Fa nga ianao mbola tsy matory e? Tsy mahita tory re ay. Tsy niasa alina indray nga ianao? Tsy niasa alina zany efa tiako hazava amiko ny zavatra manjo anareo mianaka e. Miororo loatra ny vady aman-janako ka amaray mpianakaviana dia anjarako ny miaro anareo amin'ny zavatra izay mety hitranga rehetra. Ohatra hoe toy ity matoto mampijaly anareo mianaka ity. Dada, aza misangy amin'ny hery maizina. Olombelona maizitsaina no ny fofony anareo mianaka na mety ho sika telo azy fa tsy hery maizina zany. Ahoana ny ilasanao an'izany? Eno a? Ao e, tratrako le matoto anareo. Aiza ry dada? Ao andala tsara ao. Mitsirarao fa nivelesiko tamin'ny baraminina ny atony. Nga, andao hoe jerena? Apikely arena ambinina hiarina eto ambony fandriana. Mba tiako fantatra hoe iza nampiororo antsika tato. Ay, eo ry dada fa tsy zakako rery neny a. Ao, andao ary, ao. Oay, to olona manao akanjo mainty ambony ambany sady misaritava. Dia iza zany io ry dada? Dia samy tsisy mahalala tsikako. Isoro hoe ny saritavany. Ho fantatra eto amin'izay ny endrika eo ry matoto olombelona. Dada. Orangaty e. Dada, ny voajangy ny vavansiany io ny marina io raha tsy maty. Tsy maty io fa misary maty fotsiny e. Velesika amin'ity baraminina ity no anao raha mbola tsy mifoy eo ianao a. Oka, mifona rery tompoko. Ary miankina amin'ny rindrina izy eny. Ao Rangaty, ao zatsy izy. Dia hazavao aminay ry dada Razaka ny antony nanaovanao an'ireny a. Tsotra satria ny Tranomainty no ho fasana ilevenako hiaraka ho levina amiko. Tsy mazava, hazavao tsara mihitsy aloha. Zao ary anay manko ny tany, anay ny fasana teto saingy noho ny setrasetra amin'ny mpanambola dia noravany ny fasany, lasa ny tany, lasa ny moramora foana. Fasan-drazako ny teto, tokony ho eto no milevina nefa indry. Dia lainga zany no nafafinao tampoka fony zanany tany anao ny tantaran'ity trano ity. Ny anaka, lainga no fovoniko iny. Dia izay tsy manina koa ny saika aripaka ao, a? Ka manelingelany ny fisinareo tompoko dia ny kary zany manao ny ataony dia ny saka ny voatapatra amiko. Ka tsisy. Ary tamin'ny fomba ahoana moa zany nafahanao nanao an'ireny? Dia ahoana ny fomba nidiranao tatao tranonay? Ka tsy anareo neny trano e. Aza be vava Rangaty fa fanontaniana valiana. So dia velesiko fanontelony eo indray a. Mifona re tompoko. Eny ary ka miditra amin'ny vavady a toy ny hoe amangy anareo reny no fijery manodidina ako. Ianareo moa matory atoandro ka tsy mahatsikatra akory ny fidirako. Eo amin'ny varavarankeliny lakozia no miakatra rehefa mandeha miantso azy mianaka hisakafo hariva ianao raha matosa rao. Efa haiko tsara koa ny toeranareo rehefa misakafo ka asiako fanafody fampatoriana mahery vaika ny sakafonao raha misia. Dia tsy maharesy amboniny tany ianao. Hitako amin'ny matory matiko. Ay misy fanafody ny sakafo nohaniko. Dia aveza zany le fosy le vehivavy lava volo miakanjo fotsy mihosin-dra. Ka misy haut-parleur miafina ny maromaro miafina takona amin'ireny sary amin'ny rindriny ireny mandeha bluetooth e. Dia afa-ty amin'ny telefoniko no mandefa an'ireny feo ireny.
za no mandaka amin'ny varavarany e. Le vehivavy lava volo miakanjo fotsy misondrandray de robot iny fa nampiakanjona akanjo fotsy misy ranomby de avy amin'ny alalan'ity commande ity kosa no mibaiko azy caméra ny mason'ilay robot ka robot zany nandady tamin'ny rindrina iny izany indrindra anaka izy indrindra fa ianao moa nety tahotra loatra ka ny hevitra azo reninoko efa tao ambany fandriana tamin'iny anaka notsindromoko fampatoriana ny reninao de avy eo ny bataiko nataoko teo ambanin'ny fandriana de avy eo tapify tao ambanin'ny tohatra le robot no hitanao tamin'iny anako hitako moa ianao no mipoitra tampoka tena enjany zany ary le tao midosy ahoana ndraika ka fatitsaka efa 3 andro no natao tao anatin'ny barika misy ranomby de inona raraka tamin'ny vatanao iny anaka le robot koa moa no nandrangotra anao ka le robot koa zany nanakaratoko ny varavarana tamin'le ariva iny mahavariana sy mahatalanjonako saingy tsy hafa be lenao ry dadarazaka fona re anako ny mba de manjanako ny foinao ka samy mijinjena fafa ny tsirairay tena ny elan'ny toratorana koa rangaty mahavo masonangatra de maiza mamindra ny amin'ny sisa ry olombelona matotoa renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tranomainty na Androvalolo. Nosoratan'i HAMY Randriamihaja, novelomin'ny Rakoto Sinez miaraka amin'ny Anjarliva Vanitsoa. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa.